Omaly no namony any teo amin'ny faharoapolo taonany Iandrianarivo Antsaliantsoa iray tamin'ireo namonjy ilay anniversaire teny Ambohimalaza i Amerika Sinina. Tsisy herinentana intsony niatrika an'le anetsian'ny vatana zany tsy nanana énergie intsony izy satria reraka le température 39 de nuit zany 39 foana ny température de tsy natohatra intsony izy de omaly maraina tamin'ny sivy sasany teo vetivety eo tonga de latsaka 4 ny tension de rehefa nilatsaka 4 ny tension de niezaka napiakatra tamin'ny fanafody amin'ny dokotera hoe tena maximum remplissage na fampiakarana tension zany tena hoe maximum faran'izay maximum de après an'izay tamin'ny rairay teo angambany efa mba niakatra 12 11 midina kely 11 de miakatra kely 12 ny tension de aveo tonga de disparu les paramètres ana fosy abattement na cœur zany de tsy tafakatra intsony le izy de efa mipopiny izy fa tsy tafakatra intsony le izy de niala tsikelikely zany le saturation de efa tonga 35 le izy zay izy vao mivelomina am'izay de efa niala tsikelikely ny tamin'ny ray sy fahatelony teo izy no namony am'izao tsika amin'ny teny zao tokoa de tsara ihany mampahafantatra ny vahoaka malagasy fa mitoa ny fanadihadiana eo anivon'ny fitsarana ary miara-miasa amin'izany ny fitsarana sy ireo sampandrara hafa zay manao ny fanadihadiana ny raharaha ary atsoatsy dia anisan'ny anaovana fanadihadiana koa ny tompopety sy ny fianakaviany satria dia efa nisy nametraka fitoriana ihany koa ny tompopety sy ny fianakaviany tiako manambara ny eto amintsika angamo mba mihevitra hoe nazava na anamarina an'izay tendrena sy zay sorona le miala koa moa tsy misy miala tsitrapozany mihitsy na de efa maty zao ary ny olona ny ao amin'ny fahasalamany zany fa maty ny olona efa ampolony maro zao amin'ity kipozipoziny ity maty ny olona de maty ny olona amin'ny valanaretina tazomoka zany bi aba any fahasalamam-bahoaka eo ihany le ministra izy angam milaza zinona fa ny olona vondray no menatsiny ka raha misy ny mpanao gazety manao fanadihadiana aloha mba avoakany zany resaka hoe fanalana iny ity fanalana tompona andraikitra ambony zany de aloha mba avoaka ny ahitany eo maro ity fitondrany ity nge rehefa miteny ianao mamoaka zavatra ianao zay izy vao midaroka hoe tsy mariny zany de any amponja le olona ka izy tsy mamoaka arika raha vao tsy fitondrana nge no miteny de iny no atonga ny olona hiadevitra ny amin'ny raharam-pirenena fa ny azy zany de ohatra nyity le hoe fanampizinana de oka zay mangina ny vavy lizy efa lasa ohatrany hoe endrika crise am'izao fotoan'izao ny resaka fahasalamana ary mahenontsika tompona andraikitra ara-panjakana samy hafa zany ampitenenina ao anatin'le izy hoe tena miteny aminay impony hoe izy reny sa ampitenenina manahoana ny mety hoe ho fandraisan'ny olotsotra ny vahoaka ny tompona andraikitra tahaka an'ireny izay ohatrany hoe sanatria lasa mandrehitrafo manamaivana n'lay zavatra mitranga tena hoe aizany toerany manam-pahaizana zany am'izao fotoana zao andriamatoa Constant Ravelson tena hoe mbola mitazona n'lay tena lalan-tsaina araka ny tokony hoitsy hoe nianianana sa sanatreny vava ohatrany hoe lalaovan'ny mpanao politika sy ny mpiaro seza amin'ny ka eo tsika ny manam-pahaizana de ahetry asina mihitsy eto amin'ny firenetsika amin'izy efa trany amin'ny covid ange de la voix de son maître zany hoe zay teny manjaka ihany no tetehana hoe tia no teneniny manam-pahaizana ary indraindray ny manjaka raha ohatra ny miseho azo manana fahaizana mihoatra noho ny fahaizana namoaka nireny resaka tamin'ny covid reny
zao koa zao taty amin'ny ka mietry asina atsika menakavy mietry asina le firenena manontolo ahoana moa ny lazaiko hoe mietry asina io a le atao amin'le madinika sy marefo le atao amin'le malahelo ihany le vahoaka malahelo le mahantra indrindra mitovy am'izay ihany ny atao amintsika menakavy fa zao ny zavatra mampalahelo le mba manaranaraka raha-pirenena le mba mahita kely amin'ny politika sy ny sisa rehefa tsy miaraka amin'ny mpitondra izy rehefa miaraka amin'ny mpitondra izy a de mamono asina n'le vahoaka madinika aloha le vahoaka malahelo sy marefo zao ny dikan'izay ohatra ny ataon'ireo olonireo fa hoe fahanana de zay kibo fotsiny zany ny everany an'le malagasy marefo eto amintsika kibo fa de rehefa iny ny vary kely a iny ny anina kely rehefa amin'ny fotoana sasatsasany a de zay fa ile fomba fitondrana mamelona ny fanahan'ny olona te hiavo tena le mahatonga ny olona aleony miasa to zay mangataka mahatonga ny olona mba mitsangana maizy azy fa tsy miandry vary tolorana de rehefa ry amin'ny fanaovana didy amin'ny fianakaviana fanaovana didy amin'ny tany amamonina sy ny sisa ianao tsy misy ary amin'ny fampianaran-jazy ianao tsy misy zany hoe olona tsy asiany fanahany mihitsy zany tsy asiany asany mihitsy hoe mba ho afaka hiavo tena de tsika mihevitra zay zao nataon'ny mpitondra fa le aty velan'ny fitondrana koa loza fa tena manivaiva sy manao tsinitsinina an'ireo vahoaka reo tony le fa karamaina amin'ny vary 5 kilao tony le sala am'izao zany hoe ny rotota zany a samy mamono hasina an'le madinika sy marefo mitovy ny ataony ianao tsy manao tolo-kevitra kory hoe zao ny hiavotatsika ry madinika sy marefo fa de hoe reny nefa zany rehefa maresaka mialatsiny a fomba filazany azy moa de hoe ny ambany tanàna raha eto Antananarivo fa raha ny amin'ny faritra hafa de akoraina sy afokainy le aty velan'ny fitondrana mihitsy reny vahoaka reny zao anefa ny zavatra loza ianao io mihitsy raha mpampianatra ianao na miaramila kely ianao na zandary kely na dokotera ampiasa ny fahasalamana ianao io mihitsy ataon'le mpitondra ohatra zay ko asainy mivarotra fanahy ianao baikony ianao tamin'ny fifidianany reny misy député mibaiko inona mo ty tsy direnina inona ty mibaiko aty amin'ny fari-pitondrana ny fanabeazana momba ny fifidianana safiditra biasa-panjakany anareo raha tsy mifidiny ka zay lay sary mitranga hoe miamy rehefarehefa lay fitondranany raharaham-pirenena hatramin'ny hoe olona ray aman-dreny sy ny sisa ohatrany maivana ny manampaizana omena tsy omena ny hoe toera tokony isy azy ka ahoana natakarana le ady hevitra ao anatin'izay verenako mihitsy le manampaizana zay manko niainga tary amin'le marefo indrindra tamintsika le lazaina klasy moyenne zao zany tsy de hita tsony manahoana mbola misy zany ny takatsika menakavy zao nge tena nanjanakitsika ary any amin'ny université nge de fa heninareo le tany taizy iny Tomasina Samazanga iny le lasa terena hanao kolikoly raha-mpananahana ny mpianatra eny amin'ny université efa nisy enquête ndray mandeha betsaka mihitsy Antananarivo efa nisy fanadihadiana mikasika zay le karazana viol mahazo an'le vahoaka madinika verina fa tsisy fanahiny fa kibony fotsiny sisa iny ko mahazo an'le classe moyenne ny tena marina zay mahazo atsika menakavy zay ny mahazo atsika ka le manam-pahaizana nge eritrereto hoe le mpitondra mihitsy ange no midikte le mpitondra mihitsy no mametraka hoe zao no izy de eo le manam-pahaizana zany hoe ahoana anao sa ho faty reny be emotra ho faty ray be de voatery mody mangina fa le miteny a na ianao miteny zavatra tena fandona am'le lazain'le mpitondra satria milazany marina ianao a de
asa zay otoen'iny na ianao de mijokojoko manamafimafy an'zay lazay ny tondra jereo fotsiny momba ny base tuliara takan'inny zay ny mahatonga hoe tsara amitsika no manao jery ndray mandeha aloha androany hoe aiza ho aizy tsika ity tsika ity zany a de fa firenena efa verezina efa tsy misy fanahy mafirenena azy tsony jereo nataon'le momban'ny raharaha iny zao rehefa avy nanao an'le tary amin'ny mamenatra nge tary amin'le nosy ny tany 14 juillet tsy resako tsony tary amin'le nosy ianao mandeha mitarika délégation iady ny faritra my tanyrazanao zay tsy nasianao anarany zay tsy nasianao manam-pahefana my tompona andraikitra amin'ny akory nefa ianao no hoe masy mandidy amin'io ozy ny ONU zay tsy nasianao akory zay zavatra hoe tia ny fady amin'io tany io tsy azo atao tompo-pamarana io tsy azo atao an'izao io lasa ianao mifampiraharaha momba an'izay nosy efa tsy nasianao fanahy antsony ko tsy nisy fanahy mafirenena masy mandidy azy tsony amin'le nosy fa ianao le mitarika délégation mbola mandeha miona am'le ministre vazaha miara misakafo tsy de maninona loatra fa anaovan'ny vazaha zay ratroka anaovan'ny vazaha zay ratroka hoe ina nitediavinareo famatsinana tetezam-bato zao mba tena mba ilainay fa mijaly zay amin'ny électricité reto koa mba tediavinay aminareo vazaha reto koa mba tediavinay aminareo vazaha zay l'honneur vazaha nefa ianao a lehibe na délégation raha fitinina zany a tsy nasiana fanahany tsony mihitsy firenetsika manomboka any an'le madinika marefo indrindra atraty amin'le mamasy mandidy ny firenetsika mihitsy ny filazan'ny sasany azy moa le hoe fiandriana-pirenena mihitsy mikasika ny tanytsika manontolo ny manam-pahaizana anisan'ny voaosy am'izany ny zanakitsika zay mba mitrandraka ho manam-pahaizana tsy afaka mandeha amin'ny miaraka amin'ny andrareo any andafy any fa mianatra eto voan'ny chantage sexuel de le classe moyenne ny mpampianatra ny mpiasa-panjakana madinika sy salatsalany de afa vofoana zay le nilazako tary aloha hoe ny vahoaka malagasy ohatrany hoe sanatrivy zany very repère miresaka ianao hoe ny na ny arian'ny andaniny na ny arian'ny kely na ohatrany samy mampirefarefa lesy ka inona iza sisa no antenain'ny vahoaka malagasy mba hoe tarika azy any amin'ny tena hoe aty ny lalana afahantsika miavitra ny fanjakana raha namahita zany hoe tsy tazana amin'ny fotoana ilana azy a ndraindray lasa ohatra hoe manana endrika fanjakana spectacle de zay lay hoe ahoana inona no zany lalana zany tena hoe afahantsika mba hoe mampiakatra lay am 25 zao mbola anao spectacle any any aninona moa ty le faritra vaovao ty Mbatsoa moa mbola anao spectacle andray avy nanao tatsy Sainte Marie da nitsangatsangana ka izay ny eto amintsika eto iny moa de fa fanjakana spectacle vitrine panneau publicitaire zay le fanjakana ankehitriny io vava sy hoahoa no alefa sisa tary aloha taringa ohatran'ny sasatra ihany le pepagna an'le hoe oeraoera fa marina nge le hoe oeraoera fa eo amin'le tena raharaha tara lava ka ozy ianao hoe inona ny vaolana iza no hitarika ny mitarika misy hoe foana isaky ny sokajy misy atsika fa ny zavatra tsara velominy eto amin'ny firenentsika angamany a de zao mamaly any an'le hoe iza no hitarika very repère ny repère de ny fiainatsika tsirairay aby eo amin'ny sehatra misy atsika eo amin'ny fanabeazana venao de aony jereo tsara hoe noverezina fanahy sy natao nasaina mivarotra fanahy ve nareo amin'ny fanabeazana any amin'ny sapandrara isan-karazany any amin'ny fahasalamana ianao ve de le nasaina an'le nanao hoe asehoy de mipôzy fotsiny ianao eo amikaiky ny scanner sy ny échographie fa rehefa aveo alatsika eto fa afindrany an'ny hôpitaly hafa ndray angalana sary de asaina nanaiky an'izay ve nao any amin'ny folo alindavy ianao na gendarmerie ahoana ny fanerenanao hivarotra fanahy tany any amin'ny ministère isan-karazany ianao any ny repère atsika zay no mahatolom-bahoaka ny tolom-bahoaka le vahoaka no tompon'ny repère mahita hoe ty tsy anasa venao
zay anankaray ny hoe iza no afaka hitarika iza no afaka hanampy angamany dia ny mpanao ny mpivoy serasera ohatra zao mpivoy resaka ohatra zao ny gazety raha tia tanindrazana marina ny mpanao gazety ny radio sy ny televizion isan-karazany zany a afaka mampiseho n'le hoe ato ny tenady hevitra tia ny tenady nakolahy eto am'ty sehatra misy atsika ty a tia ny tenady tia ny tena adinombalahy eto am'ty sehatra ty bourse ve raha ohatra ianao universitaire zany de dinio tsara aiza ny tena adinombalahy fa na bourse io araha miankina am'izay tena adinombalahy lehibe zay mikasika amin'ny fanaovana ny université ohatra zany de ny akoatran'izay a na ray aman-drenika tsika ange mana ray aman-dreny ihany marina fa voafetra ny azon'ny ray aman-dreny ohatra hoe ny filoam-piangonana tenenina voafetra ihany ny azony tenenina ary eto zao misy le namantsika iny isaky ny zoma eto de miantso foana izy iza le Andriamanitra ka itsika fanamana ahoana ary ahoana ny ataontsika ato amin'ny firenena momba an'izay voafetra ihany ho ny azony ray aman-dreny tenenina mibedy zao ny nataony atreto fa engane mba afaka anolotra pista hoe ny vazaha ina ny lazana zany ohatrany hoe sorotra azahoan'le firenena miavotra za tsaroko tsara nge dia ajanikeo ny anga mafalava be tsaroko tsara tam'le resaka etsika fotsy iny zao a de momba ny fifidianana tsisy fanako moa le fifidianana tamin'iny zao miverimberina teo ampanao fihetsiketsehana anao hoe tsy voavidy vola mazava ny dikan'izay hoe ze rehetrarehetra nisy fanahy teto amin'ny firenetsika de novidiana vola ary mazava ny dikan'izay hoe le classe moyenne le sokajin'olona mba teo anelanelany a mba tokony ho afaka miavy tena teo matahotra ny tenan'izy hoe zay ty zany misy pression hividianana vola anay de mazava zay tsy maintsy voavaly tsika zay hoe tsy voavidy volotsika aiza zany a le sorotra izoratsika isaka ny sehatra misy atsika eto amin'ny firenena resaka faobe koa misy keo zay fa de reo ny verika hoe afaka lalaka ivoahana isaka ny sehatra de mba mijery hoe aiza ny tena itoran'ny NDB atao amintsika ato a ary eo amin'ny resaka faobe manana ray aman-drenitsika zay afaka manipy hevitra fa tsy mijanona fotsiny amin'ny mibedy sy mandevolevy an'le mpitondra mba afaka manipy hevitra izy ao ary anaraka doka kely tsika aloha de ty zany avy eo